dia tonga soa ato amin'ny fandaharana asan'ny forêt santé aty Canada indray ianao a, ary ny resantsika an'io zany a dia ny momba ny méditation. Inona moa ny atao hoe méditation? Ny méditation dia fomba fanao iray zany a izay a mampifantoka bebe kokoa ny saina amin'ny vatantsika olombelona izany, satria raha ohatra fotsiny zao hoe raisitsika ny amin'ny hoe fomba fifohana ny rivotra, fomba fiainana amin'ny fiainana andavanandro, dia hita zany araky ny fikarohana fa tsy mifoka rivotra araky ny tokony ho izy zany a isika olombelona noho ny antony maro samihafa izay anadinotsika nga ny tenatsika, izany hoe ireo firotorotona amin'ny fiainana andavanandro, ny asa aman-draharaha, ny fasairanana, ny fandehanana etsy sy eroa zany a mba hitadiavana ny rariny amin'ny fiainana, dia indraindray zany a adinotsika ny tenatsika ary tsy mifoka rivotra araky ny tokony ho izy ny olombelona iray, ary tsy mamoaka ny rivotra maloto ao amin'ny tenatsika olombelona zany, ka miteraka aretina maro dia maro zany a ny tsy fahaizantsika zany a mampiasa ny rivotra araky ny tokony ho izy mba amelombelona mitaova sy ny sela maro izay misy ao amin'ny tenatsika. Ka rehefa natao ny fikarohana dia betsaka zany ny anerahana, arabatana sy aratsaina ary ny aretina maro dia maro tokoa izay ateraky izany tsy fahaizana ny miaina araky ny tokony ho izy zany eo amin'ny tenatsika olombelona zany. Ka isan'izany ao anatin'izany ny fiakaran'ny tosidra, ao anatin'izany ny diabeta, ao anatin'izany ny aretim-bavony sy ny harerahana amin'ny endriny maro samihafa, ny harerahan'ny-batana sy ny harerahan-tsaina. Ka ny méditation zany dia manampy tokoa zany ny hampirindra anireo taova ao amin'ny tenatsika olombelona izany, ary atoky ny fahasalamana izay ampiasainy aty amin'ny tany vaventy mba hitsaboana anireny ataontsika hoe areti-tsaina, dépression nerveuse ireny, ary ny aretina vokatry ny stress na ny fikorontanan-tsaina zany. Ka atoloko ianareo eto zany hoe ahoana ny fomba fanaovana ny méditation zany. Tokony zany manao an'io méditation io zany ny olona anankiray farafarakely ny indray isan'andro zany, rehefa mifoha, rehefa alohan'ny atory ary rehefa misy fotoana zany eny anelanela-potoana eny, na any anaty métro na any am-pandehanana, dia afaka mijanona kely ianao raha ohatra ianao eo am-piandrasana bus ohatra, dia afaka manao méditation any anatin'ny sainao any mba hitondra fitoniana ho anao. Atao ahoana zany ny fanaovana ny méditation? Voalohany indrindra zany dia maka toerana, mipetraka amin'ny toerana iray izay milamina, tsisy tabataba ianao zany, mifidy efitrano iray izay alaizy ianao zany, ary dia mandefa ny mozika milamina ohatran'izao alefako zao, ary mipetraka ohatran'izao ataoko zao zany, dia mampiditra rivotra zany amin'ny alalan'ny orona, ary miatomboka eto amin'loha zany no ifatohan'ny sainao bebe kokoa. Mampiditra rivotra,
mamoaka izany rivotra izany amin'ny vava mampiditra rivotra amin'ny orona mamoaka n'izany rivotra izany amin'ny vava izany hoe mampiditra ny rivotra misy oxygène amin'ny orona ary mamoaka ny rivotra amin'ny vava ny rivotra izay feno gaz carbonique avy ao amin'ny taova ato amin'ny tenantsika olombelona zany dia rehefa mampiditra ny rivotra dia manisa isa ataontsika hoe 5 ray 2 telo 4 5 dia mamoaka izany rivotra izany amin'ny vava rehefa avy eo dia midina indray zany mifatoka indray zany ny eritreritra ao zany eto amin'ny fovoan'ny maso zany dia manao ohatran'izay nataoko teo izay ihany mampiditra rivotra amin'ny orona rehefa avy eo dia midina indray zany dia afatoka bebe kokoa zany eto amin'ny tenda ny eritreritra ao dia manao ny fampidirana ny rivotra amin'ny alalan'ny orona dia midina ny eritreritra ao zany afatoka bebe kokoa zany eto amin'ny fo dia mampiditra rivotra ianao amin'ny orona ary mamoaka izany amin'ny vava dia midina eto amin'ny kibo zany ny eritreritra ao mifatoka bebe kokoa eo amin'ny kibo zany dia mampiditra ny rivotra ary mamoaka izany amin'ny vava dia midina ihany koa zany ny eritreritra ao dia afatoka ao zany amin'ny fitombenana ny eritreritra ao dia mifoka rivotra madio ary mamoaka izany amin'ny vava raha ohatra ka manaraka tsara miaraka amiko ianao isa-marainy alohan'ny atory manao an'izay exercice kely izay zay fampiarana izay dia ho hitanao fa anova ny fiainanao ary dia maro dia maro tokoa ny olona izay manaraka ny méditation zany indrindrandrindra ty amin'ny tany vaventy izay misy ny fikorontanatsaina betsaka zany eo amin'ny vahoaka amin'ny fanenjehana ny asa mandraharaha ny fiainana andavanandro izay misy rotoroto maro dia maro dia nahitana vokatso be dia be mihitsy zany ny méditation ary mitsabo aretina maro dia maro ary na hatramin'ny omamiatana dia afaka fehezina amin'ny alalan'ny méditation ary ao anatin'ny méditation no ahitanao ny fitoni-tsaina ahafahanao mamakivaky ny fiainana mamany olana amin'ny fiainana andavanandro ary mampanana ny ataontsika zany hoe maîtrise de soi ny fahafehezanao ny fihetseponao ny fahafehezanao ny tenanao ary ny fahaiza miaina sy miaraka miserasera
amin'ny olona rehetra izay manodidina anao. Dia toy izay indray zany no azona tolotra anareo androany momba ny méditation. Tsy dia matetitetika ny fandaharana eto amin'ny Jean Forêt Santé fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.